Mbola eo amin'izay ako ny fanendrena ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay hatrany manana ny ambara ny solo-mavombahoaka tia manoloana ny fanendrena ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta Ravelonarivo Jean. Ny solo-mavombahoaka tia izay nilaza fa diso fanantenana tamin'ny fanendrena ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta. Vola Ravavy sy Tsirakotorso no mitondra antsika izay fanatetina izay. Tsy mifanaraka amin'ny fifandanjakery misy eo anivon'ny antenimieram-pirenena amin'ny fanendrena minisitra ao anatin'ny gouvernemanta Ravelonarivo Jean, hoy nambarana solo-mavombahoaka TIM. Manana solo-mavombahoaka 220 ny TIM ary nanosony tamin'ny fanendrena prime ministre saingy lasa kilabao araka amin'ny fanazavany. Matsapa koa zay fa tsy dia natao mifanjanja loatra ny tanjaka ny solo-mavombahoaka izay nanolotra ny prime ministre ao anatin'ny gouvernemanta. Somary misy fahadisom-panantenana zany, tsy fahadisom-panantenana amin'ny hoe tsy fahazona toerana na seza, fa fahadisom-panantenana amin'ny hoe miaraka ampandroso ny firenena ka mba hatanjatanjaka koa ny olona izay hita hoe fa afaka mampandroso amin'izay gouvernemanta izay. Omaly dia niraisin'ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana teny amin'ny trano fonenany teny Faravohitra ny solo-mavombahoaka TIM miaraka mitarika ny Antokoteza, MFM, AMF 3FM ary ny TIM. Famangina voalohany nahazoana lalana tamin'ny fitondrana taorian'ny fiverenan'ny Ndrematoa Marc Ravalomanana eny amin'ny trano fonenany eny Faravohitra. Anisan'ny fanapa-kevitra mivoaka tamin'ny fivorinio ny anafoanana ny ankolafy Ravalomanana. Le izy zany misy contexte hoe ny mouvance Ravalomanana iny nge natsangana tamin'ny atrika fifidianana présidentielle sy solo-mavombahoaka. Amin'izao fotoana zao efa eto toerana moa zany filoha Ravalomanana, izy ny chef de file zany dia fandaminana hoe fametrahana structure angamba ny tena marina fa tsy hoe ravana le izy satria izahay mbola ao anatiny daholo. Ny ankolafy Ravalomanana izay nanamafy androany fa tsy manohitra amin'ny fitondrana izy ireo.